Niatrika ny parlementaire avy eo anivon'ny filan-kevitra ambony tetezamita kosa androany ny filohan'ny senita Ramatoa Beatrice Atala. Nandrindra izany fotoana izany moa no nametrahan'ireo mpikambana eo anivon'ny CST ny fanontaniana maro mahakasika ny fifidianana. Isan'ny fanontaniana ny verimberina tao ary ny mahakasika ny famatsim-bola izay anatanterahana ny fifidianana. Nafana ny adevitra nandritra ny feonan'ny filohan'ny Vaomera Maleotena amsahana ny fifidianana sy ny parlementaire ny CST. Nandritra ny feonana dia tsy vitsy tamin'ireo parlementaire nametraka ny ahiahiny mikasika ny fanatotosana ny fifidianana. Anisany nametrahan'ny parlementaire Robson fanontaniana mikasika ny famatsim-bola amin'ny fifidianana sy ny fanemorana ny fanasoniavana ny fifanarahana mikasika ny famatsim-bola izay ataon'ireo firenena efa nanaiky ny hanome fanampiana ny fifidianana. Ankoatr'izay dia anisany nametra-panontaniana tamin'ny filohan'ny senita ihany koa ny mikasika ny logiciel izay ampiasaina amin'ny fifidianana. Mikasika ny fandrafetana ny lisam-pifidianana dia laza ny filohan'ny senita fa ny lisam-pifidianana izay navoakan'ny senita amin'ny taona 2024 no niaingana ary nisian'ny lisam-pifidianana marana penitra ny tanjona apetraky ny senita.